Tontolo ny fampianarana kosa sy ny ezaka ataon'ny UNICEF ho fanatsarana ny setry ny fampianarana izay indrindra ary eto Madagasikara dia nisy ny fanadihadiana izay notanterahana tamin'ireo zaza hatramin'ny 1 taona. Izany moa dia mba hijerena ifotony ny fari-pahalalana ananany sy ny fandaharam-pianarana tokony hoarahany. 7 isanjato amin'ireo ankizy mandalo amin'ny préscolaire na ny karabola no afaka manohitra any amin'ny fianarana ambony. Nisy arak'izany ny fanadihadiana izay novatsian'ny UNICEF vola tao anatin'ny 3 taona izay nanomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 izany dia mba ahafahana mamaritra ny fandaharam-pianarana ho an'ny zaza malagasy amin'ny alalan'ny fari-pahalalana ananany. Izy io dia fanadihadiana na étude scientifique zany izay nampanaovy ministèren'ny fanabeazam-pirenena tany amin'ny talohan'ny Jean Crise izay étude scientifique entina hamaritana zany ny capacité intellectuelle angambany ankizy dia ao anatin'izay zany no ahafahana hoe tokony fampianarana toy inona no omenan'ilay ankizy. Dia tsapatsika fa tamin'ity taona ity zany dia ny adopté ny plan intérimaire de l'éducation zany ny ministère de l'éducation nationale dia tafiditra ao anatin'izay zany ny fanamboarana ny curriculum na le hoe le programme éducatif dia io le repère de développement du jeune enfant io zany no fototra iangana ahafahana manao an'izay curriculum zay zany dia ao aorianan'izay zany dia io curriculum io zany no iarahan'ny école publique sy ny école privée zany mampiasa harmonisena zany le fampianarana amin'ny ankizy. Zava-dehibe eo amin'ny fampianarana ny tetikasa toy izao hoy ny nambarany Andriamatompo ministry ny fampianarana ka maro ny tombony ho azo amin'ny alalan'ny vokatra amin'ny fanadihadiana. Zavatra anaky fantatra aloha dia fahafantarana an'ilay hoe sahasahala amin'ny ohana ny évolution ny développement ny ankizy. Ilaina izay zavatra zay mba ohatra fotsiny ohatra hoe anao programme ohatra anao boky. Ilaina izay zavatra zay amin'ny formation ny fampianatra. Ilaina izay zavatra zay amin'ny izay mety ho fanampiny ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zazakely manomboka amin'ny ohatra ka hatramin'ny 1 taona. Ka zava-dehibe zany ty zavatra niseho an'ity. Araka ny resaka natao tamin'ny tompona ndraiky ny fampianarana anivon'ny sehatra ny anabeazana ny ankizy karabola dia misy 2 ireo fitoerana isokatra amin'ity taona ity. Ho hita amin'izany rano fisotro madio ka ponina misy 2 ka hatramin'ny 4 no mipetraka manodidina ho azo tombotsoa amin'izany. Nosafidiana manokana hanomboana ny tetikasa moa ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Atsimo Andrefana.